ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. famiraba tsika rehetra rehefa malalatra rity zoma faharoa amby roapolo ny volana janoary ity manona ny fahasoavan'i Jesosy amintsika rehetra riavako. Ny mofinaina voalahatra ao an'io dia boky ny Ezekiela mpaminany toko fahaenina amby telopolo. Ezekiela toko fahaenina amby telopolo ny andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amby telopolo. Ezekiela toko fahaenina amby telopolo ny andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah Tompo. Amin'ny andro anadiovako anareo afaka amin'ny helokareo rehetra dia ametrahako mponina ao amin'ny tanàna ary aorina indray ny efa rava ary asaina ny tany efa lao fa tsy ho lao eo mason'ny mpandalo rehetra intsony izy fa ho lazainy hoe ity tany efa lao ity dia tonga tahaka ny Edena ary ny tanàna efa foana sy lao dia misy mponina sady asiana manda ka dia ho fantatry ny jetilisa sisa manodidina anareo fa izaho Jehovah no anorina indray ny efa rava sy mamboly izay efa foana. Izaho Jehovah no miteny sady mahatanteraka izany. Izao no lazain'i Jehovah Tompo. Mbola ho tadiavan'ny taranak'Israely aho amin'ny anaovako izao ho azy ho amaroko toy ny ondry ny olony toy ny ondry amanosy masina izay any Jerosalema amin'ny fotoam-pivavahana dia toy izany mahafenoan'ny tanàna ny falao amin'ny olona maro toy ny ondry amanosy ka dia ho fantatra fa izaho no Jehovah. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Levako malala boky Ezekiela mpaminany dia faminaniana mbola tany amin'ny fahababona ny zanak'Israely tany amin'ny fahababona tany Babilôna zany no nitrangany faminaniany Ezekiela. Ezekiela zany dia niaraka tamin'ireo babo tany Babilôna nahita nanatry maso ny faharavan'ny tanàna tany Jerosalema vokatry ny nataon'ny Babilôniana rava ny tanàna, rava ny lapam-panjakana, rava ny tempoly, rava ny manda, tsy fantatr'olona ilay tanàna izay nanana izy azy tamin'ny andron'ny Davida dia rava lasa lao. Tsy vitan'izany tsy lao felao fa nomezany olona izay mandalo rehetra amin'ilay tanàna dia toy me mahita ny tanànan'ny Joda zay rava ary ny mponina tao aminy dia nentina ho babo tany Babilôna. Dia amin'ny andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amby telopolo ity dia faminaniany Ezekiela manao hoe hamerina indray ny rav'Andriamanitra. Ary dia ny ohatra mba hatakarany ireo vahoaka jiosy izany vahoaka ny Joda izany famindrampon'Andriamanitra hamerina ny efa rava zany dia Edena no nataony fitaratra. Hoy izy manao hoe tahaka ny Edena zay io tanàna io. Rehefa miverina ianareo avy ny fotoana io tanàna rava iomezan'ny olona io tanàna rava zay lao tsisy mponina aneson'ny olona anareo io dia izao ho tahaka ny Edena io. Raha toa ka maheno an'izany faminaniana izany ny zanak'Israely avako ny fokon'ny Joda zany zakana atsimo dia inona no ao an-tsainy raha toa ka tenenina izy manao hoe ho tahaka ny Edena ny tanàna anareo. Arahinao zao amin'izao andro ankehitriny zao ataovy ao anatin'ny fanarenana ny fiainanao vokatry ny Covid na ao anatin'ny fahavoazana vokatry ny Covid vokatry ny valanaretina na ao anatin'ny faharavana asa na ao anatina tebitedy ao anaty ka miteny aminao ny tompoko anao hoe hamboariko indray io fiainanao io ho tahaka ny tany Edena. Hamboariko tahaka ny itsy ny teny tahaka ny tany aloha fa tahaka ny tany Edena mihitsy tsy hoe tahaka n'ilay talohan'ny naharavana teo tsia fa tahaka ny tany Edena. Fa inona ny dika ilay tahaka ny tany Edena? Dia mamaky tsara ny boky Genesis ianao. Inona ny tany Edena moriavako? Amin'ny lafiny ara-panany voalohany inona ny tranga tany Edena? Ny aranonina tamin'Andriamanitra raha lehilahy sy raha vehivavy tao amin'izay Edena
ary Andriamanitra nitsangatsangana atao amin'ny sahidena. Zaridainan'Andriamanitra ny dikany hoe sahidena, ary niara-monina nivezivezy tao amin'ny sahidena, niresaka tsisy elanerana mihitsy Andriamanitra sy ny olombelona tao amin'ny sahidena talohan'ny tirany fahotana. Zany hoe tena toy ny tanàna nonenon'Andriamanitra mihitsy sahidena. Ny olombelona sy Andriamanitra zany tao amin'ny sahidena dia tsy nisy ansana nampizaraka azy fa niresaka. Ka raha miteny zany dia afaka malala eto ny faminan'iny Ezekila miteny tamin'ny Joda manao hoe ho tahaka ny sahidena. Ary raha miteny aminao koa zany faminan'iny zany raisinao amin'ny finoana izay ao anatin'izao ataontsika hoe mbola vokatry ny krizy ny valanaretin'izao, ka miteny aminao ny tompo manao hoe ataoko tahaky ny Edena indray ny fiainanao. Ny dikan'izany ara-panady izao hiverina hifanerasera aminao Andriamanitra, ho akaiky anao izy, ho toy ny ara-monina aminao izy, ary eo ny manompoka ny zavatra rehetra, ny ara-panany fototra ny fanarenany. Azatinoa zany dia afaka malala raha manarina Andriamanitra dia ny ara-panany voalohany fa tsy nitoekarena aloha, ny ara-panany miverina araka ny tokony ho izy. Ninona le izy? Le fifandraisana amin'Andriamanitra. Le afaka malala ho tsika manao hoe teny fampanantenana lehibe tokoa zany rehefa tapitra ny fizahan-toetra dia izao ho tahaka ny Edena, izany hoe hifanerasera amin'Andriamanitra ianao. Ary inona ny toetra ny olona ny fanerasera tamin'Andriamanitra? Toetra mahatoky, toetra mahatoky, ny itokisan'Andriamanitra ny olona. Zay ny dikany hoe sahidena. Ny olona akaiky an'Andriamanitra dia nitokisan'Andriamanitra izy. Tsara ny fifandraisan'ny olona tamin'Andriamanitra lavorary. Irina le afaka malala ao anatin'izao fizahan-toetra izao dia engany fotsapanao fa manomana Edena ho anao an'Andriamanitra amin'ny tokantramonao io, amin'ny asanao io, dia mahatoky fa tia hanomana Edena vaovao aminao Andriamanitra, ka tia hifandray bebe kokoa aminao izy. Ilay otana ampisaraka efa levina noho ny amin'ny ran'i Jesosy Kristy Tompo, efa tsy fahavalon'Andriamanitra intsony isika noho ny amin'i Jesosy, dia te hifanerasera amintsika, te onina ao amin'ny tokantranontsika, ao am-pontsika Andriamanitra tahaka ny tao Edena fahaizany. Zay ny ara-panary afaka. Fa ny faharoa dia izao, le Edena tsy zay ihany, fa inona koa la Edena? Toerana misy ny fahafenona rehetra. Rehefa vitan'Andriamanitra ny zavaboary rehetra dia izy hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Ny dikany hoe Edena zany dia izao tena fahafenom-piainana, fahafenona izay rehetra mahasambatra, izay rehetra ilaina dia omen'Andriamanitra tsara. Ny asan'Andriamanitra tsy hoe Andriamanitra monina mifanerasera amin'ny ara-panahy ihany dia monina ao anaty fahantrana sanatria na ao anaty loto, tsy zay, na ao anaty faharavana, tsy zay. Fa raha Edena dia izao zaridaina mahafinaritra, mahatevonina. Io tokantranonao zany ataon'Andriamanitra toerana mahatamana azy, fa ataon'Andriamanitra toerana mahatamana anao koa. Zay ny Edena, toerana mahatamana ny olombelona, toerana ahitan'ny olombelona fifaliana, toerana zay nanaovana anoman'Andriamanitra zavatra tsara. Lay Genesis toko faharoa andininy fadimy folo dia misy azao teny zao hoe ary noentin'Andriamanitra ny olona ho ao amin'ny sahidena. Lay teny hoe noentina dia tahaka ny hoe mitondra poketra, na mitondra entana, na mitondra vatsy, na mitondra arina, na mitondra rano. Zany hoe ny olombelona dia noentina tao amin'ilay sahidena. Ina dikany hoe noentina? Tsy ny olombelona zany mahita ny sahidena, fa Andriamanitra no mitondra ny olona ao amin'ilay sahidena. Tahaka izay teneny Ezekila mpaminany eto, no hoe Andriamanitra no nanamboatra ilay sahidena ary ny olona hoentina ao amin'ilay sahidena. Ny fahasambarana ao anatin'ny tokantrano zany tsy zavatra tadiavina fa fanomezana mamaim-po. Diso ny fiheverana manao hoe tady fahasambarana, eny marina fandavanandro zay tokoa, fa ny tena hevim-panahy ny hoe ny fahasambarana dia fanomezan'Andriamanitra maimaim-poana. Ary ny olona dia hoentin'Andriamanitra ho sambatra ao anatin'ny tokantrano. Ny fahasambarana tokantrano dia tsy zavatra tonga, tsy zavatra tadiavin'ny olombelona amin'ny heritsaina na amin'ny herim-batana, fa zavatra fanomezan'Andriamanitra ny fahasambarana ao anatin'ny tokantrano, ary azon'ny olombelona atao tsara satria fanomezan'Andriamanitra izy ny mandray izany. Afaka malala zay ny faharoa. Ho tsika manao hoe raha miteny eto ny bokin'ny Ezekila mpaminany manao hoe ity tany efa lao ity dia ho tahaka ny sahidena.
ity tokatranonao ity asanao ity fiainanao ity de amboariko ndray ho ny tompo ataoko tony sahidena de matoky ary fa azon'Andriamanitra na atao zany nataony zany tany fitapitrisa taona lasa tany aloha tany ka nahoanany tsy ho vitany ankehitriny vitany amin'ny tenanao amin'ny tokatranonao manokana zany fa metezany ray an' Jesosy hanamboaran'i Jesosy ny fiainanao io ho edena de edeny zay anana fahafeno mpiainana tsy amin'ny lafiny ra-palahy iny eo fa amin'ny lafiny koa amin'ny fiainana isan'andro fa ny fahatelo de zao rehefa ko malala lay sa edena koa dia andraikitra sy asa adidy zay lo tsara fa lay sa edena rehefa vitan'Andriamanitra de vitan'Andriamanitra tsara tare de niresaka tamin'ny olona izy de nanafatra ny olona izy nitaizany olona mihitsy izy to amin'lay sa edena hoe zao ny azo atao zao ny tsy azo atao sy ny sisa rehetra fa lay sa edena koa de zao toeran'ny adidy manandraikitra ny filazan'ny Genesis toko faharoa azy de ny folo teo de noentin'Andriamanitra atao amin'ny sa edena ny olona mba hiasa sy hitandrina azy hiasa sy hitandrina azy lay sa edena misy adidy manandraikitra hiasa diso mihitsy ny fiheveran'ny olona hoe ny asa de vokatry ny fahotana tsy vokatry ny fahotana mihitsy ny asa fa hatrany ambolohany de efa planin'Andriamanitra ny asan'ny olona sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny asana planin'Andriamanitra ny olona de natao hiasa izy Andriamanitra raha miasa izy ianao tsy hiasa ny sa edena de tsy midika hoe mitaingy tamboho fotsiny na tsy manao ninina na sanatria matorotoro tsy zay fotsiny ny fahasambarana tsy midika hoe olona midomeme-pôla fa ny fahasambarana de zao tsy nisaraka amin'ny asa zay nidikany hoe noentin'Andriamanitra hiasa fa adosoana ny mieritreritra hoe niasa de sambatra rehefa tsy miasa tsy zany mihitsy ho Jesosy manao hoe za miasa ndraiky miasa mifamatotra mihitsy ny hoe asa sy fahasambarana ka raha miteny hoe sa edena de zao dia famatotra am'izay natao hoe asa famatotra am'izay natao hoe asa fa saingy zao mahatonga ny hoe nampaorila hiasa de noho ny fahotana rehefa niditra ny fahotana de lasa fahoriana ho an'ny olona ny asa satria lasa nisy tsirariny tao amin'ny asa nisy tsy fahamarinana tao amin'ny asa misy karama tsy voloa amin'ny asa misy karama tsaradrariny amin'ny asa sy ny sisa rehetra vokatry ny fahotana zany fa ny asa de tena planin'Andriamanitra mihitsy ny olona natao hiasa ny biby nataon'Andriamanitra tsy miasa tsy misy fody miasa na goaika miasa amin'ny maravitsika olombelona azy fa ny faharoa de zao tsy hoe miasa ihany fa mitandrina midikany hoe mitandrina de ataovy hoe manao eo anoloana ny handrina zany hoe manao eo ambany maso lay sa edena de zao men'Andriamanitra tsara ho ana ho karakaraitsika ny tokantranonao de natao Andriamanitra sa edena fa azadino fa sa edena nataonao hiasana io sa edena mila hanfandraisana andraikitra zay ny sa edena ataovy eo ambany masonao zany ary saratsaina tokoa nge hoe zavatra mamana ataovy hoe manana inona ny mety finday tsara tarehy be telefona tsara tarehy be eny aminao zay angamba natao hoe eny ampelantananao eny zao de enao ve de afaka miteny manao hoe amin'n'itsy olona tsakaikinao itsy manao hoe za andeha kely etsy fa ty telefoniko ty mba azomy kely ty findahiko ty mba tazomy kely fa alaiko aminao raha ampitso tsy anao an'izay mihitsy ianao satria zavatra sarobidy aminao ary nanahirana anao iny de tahak'izay keo le sa edena le sa edena zavatra tsara tarehibe mihitsy nanahirana an'Andriamanitra nefa de akininy aminao noentinao ianao de ho akininy aminao le izy no zany de zao tena mitaky andraikitra io tokatrano men'Andriamanitra anao io nge tokatranonao fa nanahirana an'Andriamanitra nge tokatranonao io nanahirana sahirana an'Andriamanitra vao mahatoy zao anao nefa de zao akininy aminao io akininy aminao io na ataovy hoe io mivady fotsiny ihany ary io mivady zay ho tokatrano fotsiny ihany azy de zao nakininy Andriamanitra aminao hoe io dia hovadinao de karakarainao de tiavinao ataonao zay asambatra azy olona zay tsy ianao ny nitaiza azy tsy ianao ny nanabe azy fa namatam-bony ianao noentina zay hoentinao mpiaramonina aminao ho karakarainao sy karakaranao ary hanolotra ny tenany sy ny fiainany hanompo anao mihitsy azy ao anatin'ny tokatrano fa zay anazy ilazana azy noho zany de zao ny fanambadiana ny tokatrano na lay edena de tena andraikitra ravako malala lay edena zany de toerana mahafinaritra fa saingy toeran'inona koa fandraisana andraikitra tompona andraikitra ary mifamatotra amin'ny asa aza mieritreritra ary manao hoe eto zany zanak'Israely de ampanatiny Andriamanitra edena
fa izao koa ady de manandraikitra zany sahidiny zany de tsy reo naovan'ny olombelona ny tany de afako malala ny tompony anao hoe nanary ny olombelona de eto ambony tany anao a miasa ataonao zany zay avelona anao ao amin'ny sahidiny io to amin'ity tany ty de izao tandremanao izy fa izao miasa ny olona fa tsy nitandrina miasa izy fa tsy nitandrina tsy tandreman'ilay sahidiny potehany ravana lay asan'Andriamanitra tsy mitandrina fotsiny koa raha mitandrina fotsiny de manjary lasa tsy meritreritra asa ivelomana indray ka mine ty tsy hoanina ty tsy atao an'izao tsia fa sady miasa ianao no mitandrina ianao zay ny eo amin'ilay sahidiny rehefa ko malalo eto zany ny tompo de manafatra atsika manomana edena vaovao izy ao aorianan'izao fizantoetra ny lalovana zao raha tsy efisaina anao ankehitriny no ny am' Jesosy nda ho azy ratsy izy inona ny hevitra zany lavirara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ho lavirara ny fifandraisan'ny olona sy ny olona fifandraisanao amin'ny mpiarabelona aminao ilamina ho ravirara ny fifandraisanao amin'ny tany sy zay rehetra eo aminy amboariny tompo zany ampilamina anao fa izao kosa nda ho azy ratsy izy raiso ny andraikitra miasa sady mitandrina manana toetra mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra manana toetra mendrika mitantana lay sahidina lay fiainanao eo ambany fahasoavan'ny tompo vonina ho am'izany ve vonina andray lay sahidina ve vonina napa-kevitra hoe tompo zaho ento amin'ilay sahidina fa iasa tompo zaho ento amin'ilay sahidina fa tandremako zany tompo ataovy sahidina le tokantranoko fa ho tandremako zany tsotsimbako zany ho koloiko zany tokantranoko zany tompo amboaro toy ny sahidina ny tanindrazako fa voniny zay asa voniny zay kolo voniny zay anaja voniny zay tandrina izany sahidina zany ndray zay rava ny fahotanay sombany ny fahotanay ny olana zany de avako malala tsy any amin'Andriamanitra fa ny olana ty amintsika vonina ve tapa-kevitra ve mahatsapa ve fitiavan'Andriamanitra zany enkadre avako malala ho takatrao fa ny sahidina tsy lavitra kory fa eo aminao ihany azonao atao raha tsy efa ataon'ny tompo aminao ankehitriny ny miaina am'izany sahidina zany hoy ny filazan'ny faminaniny Ezekiela mpaminany engany hovan'ny tompo ary ataon'ny tompo sahidina ny asanao ny tokantranonao ny tanindrazanao ny toerana ivahininao ny toerana iainanao ho amarininy aminao ane zany hoe ho sahidina no iainanao no Jesosy Kristy tompo ivavakisika tompo misaotra anao zay saotra tompo fa ianao mampanantena fiovana eo amin'ny fiainanay tsy ny faharavana akory tompo tsy ny fahasimban-javatra ny tompo ny teny farany fa ianao zay bahary ary ianao nanao zao rehetra zao zay rehetra eo aminy de fa ataonao sahidina ny fiainan'ny mpanomponao saotra tompo amin'ny tokomenao fa ianao ihany manao zany de mivavaka zay tompo talao ny famindramponao aza ela aoka ny tokantrano misy ane tsirairay avy ho ataonao sahidina alavirariny fifandraisanay aminao tsy ho lavitra anay ianao ho hitanao ny fiainana isanandro aoka ny tokantranonay ho sahidina isiny zay rehetra ilainay mahafaly anay aoka ny tokantranonay ho sahidina alavirariny fifandraisan'ny fiainan'ny mpivady fiainan'ny mpianakavy aoka ny firenenay ho sahidina anjakan'ny fifankatiavana sy ny alavirariny fifandraisana aminao tompo aoka izay ko iaina fiainana mendrika eo amin'ny sahidina ho tompon'andraikitra ho tianao Andriamanitra ahitandrina ny zavatra rehetra tsara zay nomenao anay talao zay ankehitriny tompo aritsainy ifanahinao masina ty anatinay tsiray avy ananany fifaliana tsy ary fa tsy zavatra nofy tsy azo tanterahinao ny fiainana ny sahidina fa ianao efa ny teny manao hoe ianao no natanteraka izany ianao no efa nanafatra hoe ataonao tonga tahaka ny sahidina ity tany falao ity tanterao aminay izany tompo noho ny famindramponao ao amin'i Jesosy Kristy mpamonjy anay amen.